Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Omena voninahitra ny tompoandriamanitra, misaotra azy isika fa noho ny fahasoavany lehibe tsy tena lehibe dia nomeny tombon'andro avelomana isika ka nataony natratra ny andro androany. Manolotra ny arahaba ho anareo rehetra ihany koa ny tenako amin'ity andro androany ity, ary mirary anareo aho mba ahita an'Andriamanitra miasa, ahita ny herin'Andriamanitra tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanareo ianareo amin'ny alalan'izao afatra entina izao. Alokana fotoana anaovana vavaka isika amin'izao fotoana izao, hivavaka isika mba ho amintsika tsiraray avy ny famindrampon'Andriamanitra, ho aminareo zay anambarako ny teny, ary ho amiko ihany koa zay hitondra an'izao afatra izao. Noho izany dia aondreo ny lohanareo, tena mivava amin'ny fonareo rehetra mihitsy anareo, satria ty fampianarana entiko androany ity dia inoko fa hisy fiantraikany any aminao ka anova tanteraka ny tantaram-piainanao ho lasa tantara tsara sy mahafinaritra. Aondreo avetrany aza ny lohanao. Ry Tompoandriamanitra raiky malala masina zay ny an-danitra, misaotra anao aho fa noho ny fahasoavanao lehibe sy famindramponao dia afaka anambarany ny afatra avy any aminao indray aho ho andre olona zay efa iopotitra ny fahitalavitra. Manonona ny famindramponao aho ry Andriamanitra io ho anay rehetra, ho andre olona zay efa iopotitra ny fahitalavitra, ary vonona ny andre ny teninao amin'ity androandroany ity. Amindra fo aminy ianao, ary amindra fo amiko mpanomponao ihany koa ianao, ka niositra aho ny herinao magaga dia hiasa eo amiko, hiasa amin'ny alalan'ny teny zay ambarako, ka hisy fiantraikany lehibe tsara indrindra ho amin'ny tsiraray avy zany afatra entiko zany. Ny dera sy ny haja ary ny voninahitra ry Andriamanitra tsy toa dia atolotra ho anao anio ampitso ary mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy sotra raiky malala. Amen. Eny ary tompoko, ny fampianarana na ny afatra entiko androany dia fampianarana mikasika ny amin'ny fanilikiliana zay mahazo ny olona. Anisan'ireo olana mafy, tena mafy, mahazo ny maro ity ambarako ity. Tsy inona izany fa ny fisina fanahy ratsy mpitondra fanilikiliana eo amin'ny olona anankiray na ny taranaka anankiray. Rehefa misy an'io fanapanilikilika io matsy ny olona anankiray na taranaka anankiray, na mety ny ataony na tsy mety ny ataony, dia hiaran'izany fanilikiliana zany foana izy eo amin'ny fiainana. Marihana aloha fa tsy ny olona manilikilika anao, tsy izy akory no ratsy toetra na ratsy saina, fa ao aminao eo amin'ny fiainanao mihitsy no efa misy fanaratsy na azo toerana. Dia tsy inona izany fa lay nambarako teo, lay fanahy mpanilikilika. Tsy ataony latsa-dala akory ianao na ataony verisaina rehefa nazo toerana eo aminao izy, fa kosa zay nambarako zay no tsy maintsy iseho eo amin'ny fiainanao. Tsy inona izany fa ianao hiara-ny fanilikiliana hatrany hatrany. Ka ny vahaolana tsara indrindra dia ny fanesorana an'izany fanahy ratsy mpitondra fanilikiliana zany tsy hitoetra ao anatinao, tsy hoe ho aminao, ary tsy hoe ho amin'izay zavatra ataonao ihany koa. Mila esorina faran'izay aingana indrindra izany. Ny tiako ambara dia zao, raha mandray ahy amin'izao fotoana izao dia aza mangatakandro, ataovy zay hialany zany fanahy ratsy mpanilikiliky zany eo amin'ny fiainana, mba tsy hoe ho amin'ny fiainanao intsony. Ahoatrina ty fampianarana entiko ity matsy dia hivavaka ho anao aho, hivavaka ho anareo mino, ary matoky fa hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiainanao ny vavaka zay ataoko amin'ny famaranana izany. Fa ankoatr'izany, tsara aminao ihany koa ny miona aminay,
ny miona vatana aminay na miona amiko na miona am'ireo mpiara-miasa amiko izany. De tsara aminao ihany ko ny mamonjy fotoam-pivavahana ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely. Zava-dehibe ny vavaka fametra-tanana ho fanafahana anao rehefa miona aminay ianao, fa zava-dehibe toy zany ihany ko ny famonjena fotoam-pivavahana arahana fanafahana. Marobe nge reo olona zay hitako hoe nipetrahan'ity fanaratsy mpanilikiliko ity no tonga namonjy ny fotoam-pivavahana zay nataonay fiangonana RHEFI Androndrakely. Tsy niona tamiko izy ireo, tsy niona tam-piara-miasa tamiko izy ireo, fa namonjy fotoam-pivavahana. Fa tao anatin'izany famonjena ny fotoam-pivavahana izany no niasa taminy ny herin'Andriamanitra ka natonga azy afaka, tena afaka tanteraka, ka natonga ny tantara-piainany lasa niova. Ary tsy vitsy no efa nijoro vavolombelona na amin'ny fivampiainana zay nataon'Andriamanitra teo aminy izany. Ino tsara am'izay aza ny fanazavana entiko mikasiny am'ty fanaratsy karazany ray ity. Misy fototra ny avily tompoko ny fanaratsy mpanilikiloky, fa tsy hoe tongatonga ho azy fotsiny teo aminao na teo amin'ny fiainanao na teo am'izay zavatra nataonao. Voalohany, zay rehetra olona nampiasa fanafody, nampiasa ody fitia, ody fitazomana vady zany, nampiasa ody fanoritana na faningalavitra, nampiasa ody varotra, nampiasa ody fiarovatena, zay rehetra fa nandeha tam'izany lalana zany matetika dia nazahoany fa naratsy toerana ao anatiny na eo amin'ny fiainany na eo am'izay zavatra ataony. Ka raha nisan'ireo olona nandeha tam'izany ianao dia ilaina ianao manao fifonana manokana eo anatrehan'Andriamanitra mba hatonga an'Andriamanitra amela ny eloka vitanao, satria ratsy be amin'Andriamanitra mihitsy ny fiainana tahak'izany tompoko. Faharoa, mety tsy nanao an'izany indray ianao, fa saingy ny ray aman-dreninao na ny ray aman-drenibenao mety efa nandeha tam'izany lalana fanaovana ody izany. Tena tsy ferana mihitsy ny nandehanany tam'izany, satria amin'ny akapobeny ny malagasy dia tia miaina amin'ny fanaovana ody. Raha mivarotra izy tsy mandry ny sainy na ny eritrerina raha tsy mampiasa ody varotra izy na fanoritana no ilazana azy. Raha mivoaka amin'ny faritra zay nazatra azy izy de ohatrany tsy mandry ny sainy fa misy tebiteby tsy tahotra ao anatiny raha tsy maka fiarovana izy mba irovantena amin'ny karazany fanaovana ody nataon'ny olona. De azavaina aminao anefa fa ny fanahy ratsy miaraka amin'ny ozona dia tsy mijanona amin'ny olona anankiray zay ny fanaraka tam'ilay fanahy ratsy, fa manaraka sy miampita hatramin'ny taranaka mandimby lay izy. Ny bokin'ny Exodosy toko 2:17, ny bokin'ny Exodosy toko 2:7 no manambary izany hoe miampita any amin'ny zanakao, any amin'ny zavikelinao, any amin'ny zafinao, any amin'ny zafiafinao, hatrany amin'ny zafin-doalika, zay ny voalazan'ny baiboly. Eno angety tantara zay tantaraiko aminareo ity fa tantara mikasiny amin'ny fiainany zanak'Israely izy ity, ary azotsika akana lesona mikasiny amin'ny fiainatsika ankehitriny. Toy zao ny fisehony rehefa avy eo moa de ho lazaiko aminareo ny toko sy andininy iny tantara ty tantaraiko ity. Zao ny tsapany zanak'Israely: manana lova izahay fa saingy afindra any amin'ny olokafa izany lova izany. Malahelo ny fonainy am'izany hoy izy. Manana trano izahay fa saingy tsisy tombony ho anay le trano, fa olokafa no mibodo azy.
manana loharano zahay zay loadininy razambenay kanefa andoavanay vola zany tateorina vao azonay sotroina nefa any razambenay noadiny nolavany razambenay kanefa zany zavatra mitranga tsy mihinany zahay raha tsy miankina amin'ny firenekafo miankina amin'ny afo voatery mangataka vo mihinana de zao no tsapan'izy ireo ao fitoman'i Jeremia 5 no manambara izay 5 ray manontolo fa eo amin'ny andiny fafito de zao no teny nataonyreto zanak'Israely ino vaketsika iny nanota ny razanay tsy ety intsony izy ary zahay no mivesatra ny elony mazava ny voasoratra tsy izy ireo no nanota fa ny razan'izy ireo no nanota efa maty lay razambeny fa inona mitranga ory zareo hoe ary zahay no mivesatra ny elony zay zany no anty mahatonga amy teny hoe mety tsy nanao ody ianao tsy tian'zany fanaovana ody zany ianao fa saingy azadiny fa mety ny ray aman-dreninao na ny ray aman-dreny benao dia nanao an'zany izy a teo amin'ny fiainana de vokatra zany dia tonga ny aminao lay fanaratsy mpitondra fanilikiliana izany na ihany ko lay ray aman-dreninao mihitsy no efa nisy an'zany fanampanilikiliky zany a teo amin'ny fiainana tam'zany izy no efa nahilikiliky ny rafozana na hoe nahilikiliky ny ray aman-drenina na hoe nahilikiliky ny havana na ihany ko hoe nahilikiliky amy mpampiasa azy de mazava ho azy fa ray zany ny zavatra tsapany ray aman-dreninao tam'zany fotoana zany dia possible zany zavatra toy zany ihany ko no manjoanao ankehitriny zay niainandray aman-drenao teo aloha possible ho ia hoe iainanao ihany ko ankehitriny iarany fanilikiliana ianao riavanao tsy maintsy anaovana vavaka fifonana manokana ny zavatra toy zany mba tsy anaraka anao ary tsy anaraka ny taranakao ihany ko mila tsatra hoe mitsatra teto ianareo ry fanaratsy mpanilikiliky fa manomboka io aniko dia tantara vaovao tantarako tsy manakery amela intsony ianareo ary tsy hoe ndray mandeha na indro fotsiny ianao no tokony nanao zany vavaka fifonany zany fa ilaina atao matetetiky zany mandra-pahatonga anao mandra-pahatsapanao marimarina kokoa hoe tena namelanao no Andriamanitra namela fatson'ireo razambenao Andriamanitra ka tsy avelan'Andriamanitra ihany ko atsatranao intsony zany fanilikiliana nahazo anao teo aloha na nahazo ndray aman-dreninao teo aloha fatelo tonga eo aminao ihany ko ny fanampanilikilikya satria zaza tsy nirina ianao tsy naniriny anananao ny reninao tam'zany fa noho ny ditra na noho ny fakapanahy dia nytoejaza anao ny reninao tam'zany de efa voilikiliky anao tao amboaka satria niala ny rainao nandositra ny rainao tsy hita ny rainao mataonany ary mety tsy hitanao malaka kehitriny akory ary zany rainao zany de mahatonga ny fanaratsy mpanilikilika nahazo toerana teo aminao a izany toerana misy anao hoe zaza tsy niriny zany ianao tsy mbola naniriny anandranaka ihany ko angamba ny rainao sy ny reninao noho izy mbola mpianatra na noho izy ireo tsy mbola stable ny famelomatenana kanefa nipetraka ihany ianao zavatra mety mitranga eo amin'ny fiainan'ny olo zany tompoko tsy nafaly azy ny fisinao tam'zany fotoana zany fa saingy noho ianao hoe zanaka dia tsy maintsy nateraka ihany de ny zavatra tantaky zany ihany ko dia nanokatra lalana ho an'ny fanaratsy mpitondra fanilikiliana azo toerana eo aminao zanaky ny rainao sy ny reninao satria zaza tsy mbola nirina ny fisinao na ihany ko fony anao mbola tany amboaka de efa nokasaina ny esorina nokasainy reninao hoe tokony esorina ty zaza ety
fa tsy teo afabaraka tsy teo omenatr'olona za mbola manana tanjona nianatra ny anohy ny fianarako za mbola manana programa to zao na to zao de fa zay zany no tao am-pony nyreninao hoe tokony esory anao mety efa nanalanao izy tam'zany fa tsy afaka ary na de tsy nanala aza izy fa eritreritra tao anatin'ny matetetika zany zavatra zany de tiako milaza aminao fa nanokatra lalana ho an'ny fanaratsy mpitondra fanikiliana ihany ko mba azo toerana eo aminao ny zavatra tahaka zany fa efatra tonga eo amin'olona ihany ko ny fanampanikilika satria nisy olona ratsy saina ratsy toetra mialina naniraka fanaratsy hoeny aminao hoeny am'izay zavatra ataonao zay lay ataontsika hoe famosaviana ary ny fanahy vokatry ny famosaviana matetika dia manaraka ny taranaka mifandimby maro moa ary amy karazany ny fototra natoka ny fanahy mpanikilika na azo toerana eo amin'ny olona fa amy karazany to zany ihany ko ny endrika iseony ary ny olana entina verikotra hoe amy karazany ny fomba nafan'ny fanampanilkilika na toerana eo amin'ny olona santionany ihany reo no tantarako taminao reo fa azadiny ihany ko anefa fa amy karazany to zany ihany koa ny endrika iseony ary ny olana entiny eo amin'ny fiainan'ny olona zay nazahoany toerana ohatra akaiky sady voalohany aloha ailikiliky ny olona tsy ahoana zany foana ianao tsy hainao zay antony fa de zay ailikiliky ny olona ianao zay zany no tsapanao eo amin'ny fiainanao eno tsara fa mety iseho aminao ny sasany tantaraiko reto mikasika ny amin'ny endrika isehoan'ilay fanilikiliana eo amin'ny olona ao atokantrano tsy fantatro marina zay antony fa tsy tena tianao ny vadinao tsy fantatrao zay tena marina fa mitsapanao fotsiny de hoe tsy tena tianao ny vadinao alany sy toeriny foana ianao na ny teny alokan'ny vavanao tsy mba vady mahasitraka ao atokantrano zany ianao rano marina ary iainanao saiky isanandro sanandro ny fiaina tahaky zany ary any amy tokantrano olona sasany azy dia tahaka ny tsy misy mihitsy zany vady zany ao anatin'ny tokantrano any velany any amin'ny hafa olona tsotra olona male amy fanahy ny vadinao fa ao anatin'ny tokantrano dia zavatra mifanohitra am'zany no asehony eo amin'ny fiainanao masika izy tsy falifaliny aminao izy ary hatram'ireo zanakao azy le zanaka nateraky ny kibonao inona ny zavatra mitranga mahavita manilikiliky anao tahaka ny tsireny niteraka azy anao tahaka ny tsirainy ianao fa mahavita manilikiliky anao izy treteny tondreny olona rafiny reny anao ao anatin'ny tokantrano any ampiasany indray a alampampiasa tsy amin'ny antony ianao ohatrany hoe ianao ihany no ratsy ao ampiasany ny olona zay manao zavatra ratsy manao kitotoany amin'ny asa atao ampiasana ary mahita sitraka kokoa ampampiasa fa ianao zay mba tena miezaka manao ny mety manao ny tsara de tsy mba mahasitraka ampampiasa zany ianao zany hoe hiakatra amy toerana ambonimbony zany a de efa mafy be aminao mihitsy vao mba nazo toerana ambony no toerana nazo anao ianao ninona ny antony satria tsy tena akasitrany mpampiasa loatra ny fisinao ao amy toeram-piasana na ihany ko tsapanao fa saika manenjika sy mankalanao foana ny mpiara-miasa aminao amin'ny akabe de hita hoe izy rehetra mihitsy no hafahafa eo aminao vokatry zany dia fifarany voaroka ianao na ihany ko tsy zakanao tsolo lay atmosfera iainana ao am'le toeram-piasana de voatery manala tena ianao ary na miova asa ary ianao ateoriny ny roa ny telo ny efitra dimy amanenina
de tsapanao hoe mitovitovy am'izany foana zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, ilikiliky ny mpampiasa anao na ailikiliky ny mpiara-miasa aminao ianao. Raha mpiasa tena indray ianao, fomba fisehoany daholo ty tantaraiko aminareo ety a, mba hahafana mamantatra hoe miatra aminao ve za satsia raha mpiasa tena indray ianao de tsy mahazo client, tsy mahazo marché, mandamoka sy maty-karana foana ny zavatra ataonao. Raha mpivarotra ianao, eo aminao ny olona no mantany entana miady varotra, fa etsy apita na etsy anila izy no mividy ale entana satria mitovy ny entanao sy ny entan'le olona zay amidy etsy apitana etsy anila. Tsapanao hoe misy zavatra hafahafa tsy mampandeha ny fiainanao mihitsy a eo aminao, satria nahoana? Satria misy fanaratsy mitoetra eo aminao, de lay fanaratsy antsona hoe fanahy fanilikiliana. Matetika ihany ko tsy mahatsangana tokantrano ny olona na ny tanora misy an'ity karazana fanaratsy mpanilikilika ity, tsy tamana miaraka aminy ny olo-tiny na tsy marisika ny anambady azy a ny olo-tiny. Ary itiny raha ary tena mampametraka fanontaniana zay ny tantaraiko zay mantsy de hoe any tokantranonao, any toeram-piasanao, na any amy toeram-pianarana, na any amy tanàna misy anao, fa mety iseho hatrany am-piangonana mihitsy ny herin'ity karazana fanaratsy a mpitondra fanilikiliana ity. Mety iseho hatrany am-piangonana mihitsy ka nampiara-vavaka aminao aza dia manilikiliky anao tsahoatsahoany, ary nampanompon'Andriamanitra mandraikitra anao azy a de ohatra tsy mahafinaritra azy ny fisianao, ohatra tsy mahamihotitra aminy anao, fa de hoe mpiangona ao am-piangonana fotsiny de zay. Ry havanao, mampahory sy mampijaly olona ny fanahy mpanilikiliky, ary ny olana entiny de amin'ny akapeny tsy zaka lanjaina ndraindray. Ny tanjony fanaratsy am'izany de zao: ny hitondranao fahoriana sy fijaliana mandramaty, ary tsy anao ihany fa hatramin'ny taranakao mihitsy azy. Ny fantaniana petraka aminao dia izao: matsapa tokoa ve ianao fa manana fiainana tahak'izany ankehitriny? Lasa marary fo mihitsy ve ianao vokatra ny fanilikiliana mahazo anao zany? Ry havanao, raiso zao torohevitra omeko anao zao, fa amonjy anao Andriamanitra, amonjy anao ny Tompoandriamanitra, sitraka Andriamanitra ny anafaka anao amin'io fanilikiliana mahazo anao io. Voalohany, sadingana voalohany, manafaka anao am'ireo fanam-panilikilika ny finoana an Jesosy, ny fandraisana an Jesosy, ny fananana an Jesosy. Zay aloha tena dingana voalohany, tsy azonao dinganina mihitsy fa tsy maintsy miroso am'izay ianao. Resy lahatra ianao, babo fonao fa Jesosy no tompo, Jesosy no mpamonjy, ary omenao toerana ao anatinao izy. Faharoa, minoy ianao ary maneke fa efa niara-ny fanilikiliana ihany ko Jesosy Kristy, le zanak'alahy tokan'Andriamanitra, rehefa tonga tety ambony tany izy. Raha ny baiboly no jereny dia fahasoavana be mihitsy no nataony Jesosy ho an'ny olona tam'izany fotoana zany. Fahasoavana be mihitsy no nataony, ny marary rositraniny, ny manana olana no afahany, nampitombony ny nanao fagagana izy mba hitahina ny olona, ny aretina sotraniny amy karazana, kanefa inona tranga? Ala ny olona Jesosy, noenjeny olona Jesosy, ary tamy farany azy dia nomelon'ny olona ho faty tombony azy fijaliana. Niara-ny fanilikiliana tahak'izany Jesosy, ary hatram'ilay Andriamanitra ray, Andriamanitra tompo azy, dia namela azy ho rery tam'izany fotoana zany. Ary zany no antony natonga Jesosy navita ny teny ao amin'ny Matthieu 7:7-9, hoy izy hoe Ely lama sabaktany, zany hoe radika, Andriamanitra, nahoana no dia mahafoy ahy ianao? Tena tsapan'i Jesosy hoe navelan'Andriamanitra ray ho rery izy, nafoin'Andriamanitra izy. Inona ny antony? Mba hahafahan'Andriamanitra mamonjy sy manafaka anao am'izany fanilikiliana mahazo anao zany.
mba afan'Andriamanitra manafaka anao tsy petrahan'ny fanaratsy mpitondra fanikiliana. Zay mahatonga am'teny hoe mino ary maneky anao fa efa voilikilika Jesosy ho famonjena anao manokana. Fatelo, toy ny fanahy ratsy rehetra ihany ity fanahy karazan'ilay mpanikilika ity. Inona tokony atao aminy? Tsy maintsy avoaka, tsy maintsy roana hiala eo aminao, hiala eo am'izay zavatra ataonao ity karazana fanahy ratsy anankiray ity. Ny fanahy ratsy mantsy tompoko de tsy miala eo amin'ny olona raha tsy avoaka sy ahirika amin'ny anaran'i Jesosy. Ekena fa efa nanodikana lehibe anao, nanotena ho an'i Jesosy. Ekena fa efa zanak'Andriamanitra anao, olon'Andriamanitra anao, fa izao efa voahirika ve le fanahy ratsy mpanilikilika teo aminao, efa voadaka ve? Fa raha tsy mbola voahirika, tsy mbola voadaka, dia tsy maintsy avoaka, tsy maintsy esorina hiala eo aminao izy. Fa raha tsy zany, mpino kristianina ihany anao, voavody ihany ny fanahinao, fa dia tsy mahafinaritra fiainana eto ambony tetany ity, satria ianao hiara fanikiliana foana, anao atokantrano, na ny ampiasana, na ny ampianarana, eny hatrany am-piangonana azy zany. Fa efatra, efa nambarako ty arialoha, tsara aminao ny mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely. Tsy hoe ny fiangonana, tsy hoe ny fotoam-pivavahana ataonay akory ny tena mendrika sy tsara indrindra eto Madagasikara, tsy atompoko. Faraky ny fiteniko matetika dia izahay tena mino, tena resy lahatra, tena mino kosa izay fa miasa ao am'izany fotoam-pivavahana ataonao izany ny tompoandriamanitra. Tena miasa ao izy. Tsy olona ray na roa na telo no efa natsapa fanafahana tamin'ny zavatra namatotra sy nanagejaka, fa olona maro. Ary mino aho fa raha ho avy anao dia monjy anao Andriamanitra, anafaka anao Andriamanitra, ka raha nandeha teo aminao nandritra ny taona maro ny fanapanilikiliky, dia raha ho avy anao de sokatra ny lalina vaovao ho anao, hofonjena raha-baky-tenanao. Ka tokavy anao, reo voalaza reo moa zany ny fandaram-potoananay, ka de tongavy anao fa asoanao zany. Na fadimy ihany keo manatona anay mihitsy anao, fa izay de vonina andray anao, vonina nivavaka ho anao, vonina norevitra anao. Raha mitondra fanafahana ho an'ny olona ny teny aloka vavanay ty tananay ity rehefa napetrakay tamin'ny olona voafatotra, de inonay fa tsy hoavan'Andriamanitra akory anao ka hoe tsy izy, tsy ilainy, fa anafaka anao ny teny aloka vavanay, anafaka anao ihany koa ny tananay, fa Andriamanitra miasa eo aminay tokoa ara-baky teny. Ny dera, ny aja ary ny voninahitra de mitolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ivavaka ho anareo azy am'izao fotoana zao, somary lavalava ty vavaka ity, fa tiako anao tena ivavaka amin'ny fonao rehetra raha mahatsapa anao fa misy aty fanapanikiliky teo aminao. Ary aza matahotra zay zavatra mety atranga, fa hoeninao ny herin'Andriamanitra iantefany aminao, ary isy hery ratsy hiala eo aminao amin'ny alalan'izao vavaka ataonay zao. Na eo ambony fandrinanao mandre, na eo ambony sezanao mandre, naiza naiza ahitanao anay amin'ny alalan'izao fahitalavitra zao, de isy fiatraikany any aminao ny vavaka ataonay. Raha mangetaheta hoy ianao de ho hitanao ny herin'Andriamanitra manafaka. Apetrao ny fonao nge tananao hoe apetrao fa hivavako anao aho, apetrao ny fonao tananao, de tena mino ary manany etaetany ho afaka androany de androany any. Marina fa ho avy aona aminay ianao, marina fa ho avy any Androndrakely, any fiangonana RHEFI Androndrakely ianao, fa eo atokantranonao eo de fatao vita ny etaetanao hoe te ho afaka ianao, apetrao ny fonao tananao azy. Ry Andriamanitra raiky malala, raiky masina zay ny an-danitra, misaotra anao anoho ny fahasoavanao lehibe sy famindramponao ka afaka nanambarany teninao tamin'ity androandroany ity. Misaotra raiky malala, tsara ianao, mpanao tsara ianao, tena fitiavana lehibe no efa nitiavanao ny olona tsiraray avy isabatan'olona, ko amin'ity androandroany ity Andriamanitra dia mifona aminao ka vonjeo ny tsiraray avy. Zao dia zao ihany, mandidy fanaratsy mpitondra fanikilianao, mandidy fanaratsy mpitondra vesatra ho fo ao, miala amin'ny anaran'i Jesosy zany, miala amin'ny anaran'i Jesosy zany. Reseko tanteraka hiala eo amin'ny olona, hiala eo amin'izay zavatra ataon'ny olona, ny fanaratsy mpitondra fanikiliana, ny herin'ny famisaviana rehetra, tidika ihany koa hiala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay rehetra mangetahita fanafahana androany dia afako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Straniko ny fon'ny olona marary,
Samika ihany koa ny tenany olona marary, misy fakakana sy famonjena amin'ny fiainana. Efa miafatrafitra nareo am'izao fotoa zao ry devoly, efa miala nareo am'izao fotoa zao ry devoly, ary natao afaka ny olona tsiraray avy am'izao fotoana zao. Misaotra anao Andriamanitra, fa lehibe ny fitiavanao. Tompo, mikasika ny olona ianao, vonjena izy, hotahina izy, ary ho tantara vaovao ny tantaran'ireo olona zay nagetaheta tamin'ity androandroany ity. Misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy no navaky ny vavaka. Misaotra tompo, amen. Zay zany tompoko fotoanantsika ka dia mametraka ny mandram-piona amin'ny herin'iray tompoko. Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.